Nazava sy nahitsy ny fanehoan-kevitra Dr Toavina Ralambo Mahay, mpitarika antoko politika humaniste écologique izay mandalo eto Mahajanga, mahakasika izay olona sy ny firehana tokony andrafitra ny gouvernemanta vaovao Mamitina Rajonaarson. Aloha mazava tsara fa ny mpitolona ihany ny tokony mitondra fanjakana. Ireo rehetra izay tsy nitolona zany dia tokony misarotra ny satam-panohitra ohatrany nataonay nanomboka tamin'ny 2014. Zay tsy nangataka seza mihitsy nanomboka tamin'ny 2014 hatramin'ny 2025 satria nisy natao hoe statut de l'opposition nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2012. Any izy zany amin'ny fifidiana manaraka izy maka fanjakana fa amin'izao aloha aleo izy misalotra ny satany mpanohitra ohatrany nataonay. Rariny ny mpanohitra tamin'ny Andry Rajoelina raha mahazo seza sy mitantana satria zareo nanohitra. Sarotra be kosa aloha ny hoe apiditra olona nitondra tamin'ny Andry Rajoelina zany hoe nanembatsembana zany hoe ny sakana ny tolona nataonay tamin'ny 25 septambra. Mila miandry tantana zany tsika. Mila miandry tantana tsika. Ny mpitolona aloha zany zao no mitondra. Rehefa mandresy kosa nareo amin'ny fifidianana dia mitondra indray nareo. Dia zaho indray no manohitra ohatra ny zavatra niaranay sy nataonay nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra zay. Voafaritra sy mazava ho izy ny toerana tokony isian'ny mpomba fitondrana teo aloha ao anatin'izao fitondrana fanavaozan'izao izay tsy tokony isian'ny resabe sy ny fimenomenomana. Zavatra azo ataon'ny mpomban'Andriamatoa Rajoelina kosa dia mandray anjara feno any amin'ny concertation nationale. Zany hoe any nareo afaka miteny hoe ianareo pro Andry Rajoelina ve fédéraliste, pro fanjakan'Andriana, pro fanjakan'Andriamanitra, pro fokon'olona, pro province région autonome ohatranay humaniste écologiste sa inona ny hevitrareo any nareo afaka miteny. Fa ny fitondrana kosa aloha dia misy alora aloha ny satan'ny mpanohitra izay ianareo ihany nanao azy ary ny salorany nandritra amin'ny 10 taona. Andrasana araka izany ny ofirafitry ny gouvernemanta vaovao tarihin'ny Premier Ministre Mamitina Rajonaarson izay ahitana fanehoan-kevitra maro lafy ny amin'ny endriky ny fisokafana izay angatahan'ireo mpomba fitondrana teo aloha tao ao zay. Solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teto tampon-tanànan'ny Thomas n'Andriamatoa Roland Ratsiraka narotin'ny mpanao gazety ny nanontany azy ny 17 ny volana Martsa 2024 manoloana ny raharam-pirenena. Tsy nanakavaly firy izy manoloana ny savorovoro misy eo amin'ny mpitondra ankehitriny fa naneho ny heviny kosa manoloana ny olona ho tokony ho mpikambana amin'ny gouvernemanta izay vinavinaina fa ivoaka amin'ity herinandro ity fantatrary fa tokony olona marina ary manana traikefa afaka mampandroso ny Madagasikara no hatao ministra ho iatrany ity filohan'ny antoko malagasy tonga saina ity. Fanampanazavana nandritry agnibaovao natao Tetsy Salazamay ny maraina ny 17 ny volana Martsa. Tsy afaka miteny firy momba an'izay za fa zavatra fantako fotsiny. Raha ohatra tsika mila résultat dia tsara olo voatendry manana traikefa ary indrindra madio. Zay critère anankiroa zay na ataoko hoe critère tegna anisan'ny farany maventy. Dia hitantsika io zay fandehany fa amina aloha maro any koa mety ataontsika hoe rehefa tsy voatendry tsy faly sy ny sisa misy fogna fahafahanao magnano soa ny firenenao. Za zao ditantsika fa ina dia fa napetraka vahoaka ny Tamatavy anisan'ny tokony magnano raha aketo Tamatavy dia mankasitraka an'izany. Dia io zany na dia tsy olom-boafidy anao na olom-boatendry anao na olo-tsotra anao mavita raha ho an'ny tanàgnanao manerana Madagasikara fogna fa tsy voatery miandry. Gouvernement ne 30 ministre nefa ny vahoaka malagasy agny amin'ny 30 millions. Dia tsy maintsy misy fogna zany tsy tafiditra akao. Dia le tsy tafiditra akao zany vignitra. Tsy tokony karan'izany le toe-tsaintsika. Tokony mijery ary miezaka magnampy amin'izay tandrify anao. Tegna andrasana tsy hagnano fadisognany taloha. Fadisognany taloha mazava loatra fangorokarena am-pitantanagna manapatra fahefagna sy ny sisa. Fadisognany taloha dia tsy mijery ny vahoaka sy ny firenena fa mijery ny agnatin'ny lohany hoe agnano téléphérique zao agnano zao zao manara-penitra gauche manara-penitra droite nefa potika daholo manara-penitra tsika miteny zao. Aza atao politika laharam-pahamegna fa atao fampandrosoana. Dia zay zany afaka raisin'izay olo ministra keo aza mieritreritra politika fa mieritreritra fampandrosoana vahoaka ihany
raha mbola ho lany anao magnaraka na teo agnano politika anao vahoaka fogna tsy njovogno fa tsy hoe baiko no rana sagnatria ny vava andeha agnano an'izao nagnano zao tsy vahaolagna zany. Rehefa tsy nanan-kevitra izy amin'ny manoloana ny toedra rahampirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa mitondra ny fanakianana kosa izy manoloana ny asa nataon'ny fanjakana teo aloha. Isan'izany ilay fanamboarana ny lalina Etsy Salazamay manapaka ny boulevard Ratsimilao iny. Nambarany mantsy fa misy ny fitiavan-tena ihany nataon'ny mpitondra teo aloha izay tsy lalan-tsaina ho any antoko MTS zany fa nehoan-kevitra. Ty zany misy lalagna hitantsika béton tsy latsaky ny 1 milliard na 1 milliard latsaka eo vidiny ty lalagna ty. Le tiako ampahafantarana antsika dia zao anatra aloha voalohany indrindra ameko ny mpiara-miasa amina hoe rehefa olo mbo fiditsika na rehefa olo mbo tendry magnano asa ho an'ny vahoaka fa tsy asa ho an'ny tegnantsika. Lalagna ty dia mandeha an-tragnona député, tsy député Roland Ratsiraka sagnatria mivavadian'ny lela fa député hafa ary namboariny olona mpiaradia amin'jare ifony izy ministre ny asa vaventy. Ahoana ny ahafahantsika magneky an'izany? Magnino ny vahoaka dibo rano lava tsisy canalisation namboarinareo olona reo zako taloha nagnamboatra canalisation Tamatavy tsisy vaovao namboariny zare. Tsy misy lalagna mazava ho an'ny vahoaka fa ho an'ny tegnany zareo. Tsy azo atao zainy fady magnano raha karahan'izany tsy azo ekegna zany. Ka le fotom-pisainana ohatran'izany tsy tsara miverigny amin'ny Tamatavy. Le fotom-pisainana ohatran'izany tsy tsara miverigny eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka nazovy ministra ny asa vaventy ho avy akeo tsy maintsy magnano asa ho an'ny vahoaka fa tsy ho asa ho an'olona ankaiky anazy. Satria tombontsoa ambonin'ny firenena malagasy ny raha tadiavintsika ary zany sotoavina ny olom-piaradia amina. Ny antoko MTS izay mifantoka amin'ny fanarenana ny takahitra navelany Rivodozakizania amin'izao fotoana izao nanambara nefa ny filohany ty farany fa raha ilaina ny fidiran'izy ireo ao anatin'ny gouvernemanta dia misokatra hatrany amin'ny fitondrany fanavaozana ankehitriny izy ireo. Fanambarana mahakasika ny fanendrena ireo membre ny gouvernemanta anio talata 4 mars 2024 amin'ny 5:00 no manao zao fanambarana izao izahay tambaben'ny mpitolona. Araky ny référence de dépôt de dossier numéro 1052 PRRM 1058 PRRM 473 PM tamin'ny 4 martsa 2024 dia manambara fa tsy mbola nisy voaray anao entretien ireo candidat natolotr'ay. Noho izany dia mangataka amin'Andriamatoa PRRM sy ny mpiara-miasa aminy akaiky mba hijery izao toetra raha izao. Manaitra ny sain'ny mpitondra isan-tsokajiny koa mba hanara-maso akaiky fa misy zavatra mampiahiahy mahakasika ny recrutement ny membre ny gouvernement. Mariana etona fa maro aminay mpitolona no mahafeno ny fepetra amin'ny fatelana ny membre ny gouvernement. Ce 24 mars 2026 à 17h ici à Tana, nous, les militants qui se ressemblent dans le Tambabé Mptoul, déclarent notre souci. Si après, aucun des candidats présentés par le plateforme n'a pas encore reçu l'appel pour l'entretien, ni pour d'autres procédures. Sur ce, nous attirons l'attention des responsables, surtout du Monsieur Son Excellence le PRRM, ainsi que les membres du Haut Conseil de la Refondation, de voir de près ce processus de recrutement. À noter que la plupart des candidats présentés par la plateforme remplissent les conditions nécessaires, d'après nous, bien évidemment, pour être membres du gouvernement et pour réaliser nos revendications et nos contributions pour le développement de notre pays. Merci. Fa misy olona tena tsy izy mihitsy ary tena maloto
ary tsy azo malagasy antoka tsy no manodidina anazy eo ary izany no mitarika ny tsy fatokisany vahoaka n'ilay fanjakana mijoro ka raha tsy miala amin'izany olona izany izy a dia lasa ny sainy maro anisa manao hoe ianao konga namany a no mbola miaraka amin'ny foana ihany a nefa hita mazava miariary a ny zavatra tsy nety a nataony a teto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'ny politika ihany koa a dia manamafy isika izany olona izany a dia miezaka mametraka ny olona talehan'ny kabinetra teo anivon'ny antenimera-pirenena izany olona izany no lasa tao anatin'ny CNI io a ny solotena izany olona izany no lasa tao anatin'ny CNI io ary rehefa tonga tao izany solotenany izany a Tsampy Herinandro kory a dia lasa président ny CNI io ankehitriny a niala daholo mitiambana ao anatin'ny CNI io fa izy rery sisa dia ho alefandray le fifidianana membre tao anatin'ny CNI io dia miteny hoe mbola mitovy fanao ratsy teo aloha ihany izany satria nahoana jereonareo ny solotena mpanao gazety tao a amin'ny CNI io dia mpanao gazety ny bivata amin'izany ny solotena taty amin'ny resaka ataontsika hoe mikirakira ny informatika taty dia zandrina député mapara ny olona rehetrarehetra tao anatin'ny CNI io dia olona fitondrana teo aloha daholo a dia ametraka ny olona fitondrana amin'izao ndray zany na ny olona izany mitadiny ametraka ny olona amin'ny rehetrarehetra zany ahafahany miarika fifidianana ajanonina aloha mihitsy aloha io resaka CNI io a miala tao ianao ry président amin'izao fotoana izao a fa sady tsy mendrika anao tsy mety aminao io toerana io a fa aleo tatanany ministère-ny intérieur mihitsy aloha io ary après concertation nationale avao mandrafitra sy mametraka an'io tsika fa tsy fanavaozana ny dikan'izany a fa sady fanimbana no famitehana no avy ny tany razana ny mahakasika ny gouvernement taraka ny fantanina napetraka reo a dia engany ary tena mangataka izahay a tsy ho tonga amin'ilay nyteneniko teo hoe miakamakama zay afaka manao kolikoly sy zay afaka manaiky an'izay tiany izany olona izany notenenina no atafapetraka ao anatin'ny gouvernement teo fa mba tena fanavaozana tokoa ary tena anavao ary indrindraindrindra manty olana amin'ny resaka vary ty ny olona ho avy eo a ary anavitra amin'ny malagasy iconsidéré andreny fangatahana rehetra tena kianjo ireny fa tsy verina amin'ny ratsy teo aloha indray tena mahitsy sika amin'ny teny a ahitsy io ny lalana izoranareo a fa efa hitanay fa mivilana ary be dia be ny zavatra mivilana ataonareo raha tsy teny afa-tsy ty vary ty fotsiny a noho ny fitiavan-tena dia nanafatra vary tsara dalàna niaraka amin'ny karana dia nidofotra ilay tantsara etra ray manontolo ajanony zany zavatra izany fa manimba sy mamotika amin'ny malagasy fa raha tena ty amin'ny malagasy nareo a alao reny olona tsy izy reny alao reny fa tsy matoky an'ireny izahay tsy matoky an'ireny ny malagasy a fa rehefa tsy hanala an'ireny nareo dia nareo koa izany namany